Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Rehefa mivavaka amin'ilay raintsika izay any an-danitra isika dia miaino mivavaka ataontsika mandrakariva izy ary mihoatra lavitra noho izay angatahanao sy teneninao ary eritreretinao aza ny valim-bavaka omeny kanefa amin'ny fotoana izay hitany fa mety indrindra ary amin'ny fombany no anaovany izany. Ny fampiandrasany ianao anie dia efa valim-bavaka azony ny finoana sy ny fanantenana fa miaino sy miahanao hatrany izy. Tsy hoe rehefa tsy mamala ny fangatahanao araka ny eritreritrao Andriamanitra dia adikanao hoe tsy miaino izy, fa rehefa miresaka aminy amin'ny alalan'ny vavaka ianao dia manongila tsofina miaino tokoa izy. Averina indray fa ny valim-bavaka dia izay mety ho anao indrindra, mety ho eo ny valin'izany na fotoana maromaro aty aoriana. Eny, mety ho aman-taonany mihitsy aza vao mivaly ilay vavaka nangatahanao, saingy azony ny finoana dia mivavaka aza mitsahatra. Tiana indrindra ny anolotra ity tenin'Andriamanitra ity ho anao. Ary Jesosy aminao noho ny fahakelezan'ny finoanareo ihany, fa lazaiko aminareo marina tokoa raha manana finoana ohatran'ny voatsinampiray azy ianareo ka hiteny amin'io tendrombohitra hoe mifindray ery dia hifindra izy ary tsy hisy tsy ho hainareo atao. Ary na inona no angatahanareo amin'ny fivavahana atao amin'ny finoana dia ho azonareo izany. Matio 7:20, ny 9:20 sy ny Matio 1:20. Amen. Sanandro mufunaina raiswawampu fazamalaina fartumuchani andriza Vavakanete tunye vivuzay manusika ni samotsika Apandesika na uvalala manzu Vahamunzi lai paradisa Ke mafindi unzandrano satimani Izana para tuanu tarendi kiti Kana inu ni changa Nitabetsi ulani ni mamba Antukupira Vavakanete tunye vivuzay manusika ni samotsika Apandesika na uvalala manzu Vahamunzi lai paradisa Ke mafindi unzandrano satimani Izana para tuanu tarendi keti Kana inu ni changa Nitabetsi ulani ni mamba Mapitsuni unza Vavaka Viadina mafunza Vavaka Mapakaka ni maru Vavaka Hasosina fangaru Vavaka Mapitsuni ni unza Vavaka Viadina mafunza Vavaka Mapakaka ni maru Vavaka Hasosina fangaru AWR Téléphone 034 06 797 62 033 07 170 70
fakanetetony vivoizay manosika ny sambotsika hahandesika na ovalala manjo mba hamonjy ilay paradisa ke mafinimonjandrano sady mary izanahara toano ndrarendrikety ka na ino ny tranga ny tabetsy holany ny mamba favaka tomampitsony ny onja favaka fiadina mafonja favaka mahagaga ny maro favaka asasina fangaro asa sy tontolo iainana voakolo antoko ny fahavelomana. faly mifampiresaka aminao amin'ny alalan'izao onjam-peo izao indray ry mpiaino namana. Miarabanao dia mirary indrindra mba hahasoanao fiainonany fandaharana. Mbola iresaka mahakasika amin'ny fomba fiompiana tantely hatrany isika dia manasanao ary anongila tsofina. Ny fahavarako no fahombiazako. Tantara no soratan'ny Zoanitra, andrenesana ho an'ny Rila sy Nardina. Hoy reto fiompiana tahatily tena vita tony kindrindrina mihitsy. Mova tsy tahaka ny olona mipetraka amin'ny trano tsara tarery. Ny olona sy mibiobiopiana ne samy mila trano fialofana azo antoka ary sidy zany aloha dia mariny. Nefa tsisy nefa zany sea fa raha te ahomby se amin'ny asa fiompiana tantely dia karakaro tsara ny tranony dia ho tamana sady azo aina tsara ny tanteliny se. Atoroy ary le fanamboarana azy fa aleo atao salamireo trano tanteliny se reo koa ny anaika. Ka ny anoro any se mihitsy any no antony hitondrako any se ato hoe aivy jereo jereo tsara fa misy tongony efatra matanjaka daholo ny trano tantely. Hitako tsara reo ka de sady hitehena ny tohatra zany reo raha izao rafiny zao azo ny se tsara de atao vata roa ny trano tantely ray tokoa de ampifanengenina tahaka zao de misy refiny ve io sety. Tena misy refiny avokoa reo. Ty vata vita amin'ny hazo fisaky ty zao mirefy 1.50 centimetatra amin'ny 2.70 centimetatra. Ao zany no anamboaran'ny andian-tantelin'ny maso tantely. 1.50 centimetatra amin'ny 2.70 centimetatra. Zay ny refin'ny vata tsirairay. Ary ny refin'le tsy valana ao anatiny io koa. Eo indrindritsika zao. Misy ao 10 ao ambany mo 10 ao ambony. Ka 7.70 centimetatra ny lavany ary 2.5 centimetatra ny sakany. 2.5 centimetatra kosa ny avony. Zay no rehefa ny tsy valana tsirairay. Aleo aveliko kely se tia. 7.70 centimetatra ny alavany. 2.5 centimetatra ny sakany. Ary 2.5 centimetatra ny avony moa. Zay.
inona moa zany ny tena ilana n'ity tsy valan'ity se tia adray manamora ny fakana ny tantely ry sea azoko dia ahoana indray ty tafonyity 7 santimetatra amin'ny 7 santimetatra indray io dia asiana sofony midina tahak'izao mba hirovana azy amin'ny orana ka 10 santimetatra ny rifon'io sofony io tena tsara se tia sady mampisy endrika no miaro ny tantely amin'ny orana rary ny any raha nitsaoko ireo tantelinay fa nena ikosa ny tranony tena tsy mahatamana raha mita am'izao koa ary soa de mba mifindra ty aminay kosa ary ny reny tanteliny sera izany tsy omena tsiny izy fa aty kosa ny tena tsarako vahono misy antony manokana vety fitodiany tohotry ny tantelinareo atsio andrefa nyty daholy tena misy tokoa sea zao izy sady mahazo masoandro no mahazo aloka amin'ny atoandro manaiky aleretsy tsy ataotao foana ny fiompiana tantely raha te azo vokatra tsara ka rara ny raha mandroso be ny fiompiana tantelinareo rehefa manao iandry se dia aleo manao araky ny tena izy se ve zao raha iompy de tsy meritreritra fahombiazana fa hoe ataotao fotsiny ihany de zay lalany ihany lalany marina zany nefa moa ny fiainany tena fiompiana sy fambolena amboariko daholo ny trano tanteliko koa de zao ataovy 3 metatra ka hatramin'ny 4 metatra any nelanelan'ny tohatra anankiroa amin'izay tsy mifanelingelina ny tantely isa-tohatra misaotra setia misaotra betsaka mariny zay avo velom-panantenana fa tena vokatra tantely tsara am'izay tsara fa zao ry sidy aza atao mihoatra ny 3 kilometatra manodidina ny tranony ny sasiny hazo ary ny zaridaina firembon'ny tantely de anampy betsaka mivokatra ho azo zay indray aloha tsy sy atahorana satria tsy lavitra eo amin'ny trano no misy ny say esy de efa miomana azo mamy tantely amin'ny kilao maromaro fa ahoana sy ka tokony azo mamy tantely 10 kilao isa-tohatra io anisy ay fibidibe aleo karakaraiko ingana le trano tantelinay sia aleo ilozako am'izay angamba losy fa mampamandy eo amin'ny akonanao raha mety rinay vidi mba tsiditsidio ao zay raha mananina fa so tsy mety tsara ny fanaovana iazika aza manafa ho tongany ahy sady mino fa hainse io tsy ampafirin' zay tena mafy io sidy raha tsy ahivina kely dia tsy tia tabataba ny tantely ka raha toerana be tabataba zany no impiana azy dia mety handositra hiala teo izy ankoatr'izay mba hatomombana tsara ny fiompiana tantely atao dia jereo tsara hoe misy toerana iremben'ny tantely ve eo amin'ny manodidina eo ary tsara raha alavirina azy ny taretra sy ny voandelaka fa manaratsy ny tsirony mamy tantely izany torohevitra tsotsotra ihany zay fa anjaranao ny manao fampiarana inona koa ary ny tsara tao raha iompy tantely ho fahombiazan'ny fiompiana tantely atao ary dia ilaina indrindra ny manao ny tranony araka ny tokony ho izy tsy atao atsirambina ihany koa nefa ireo zava-maniry firembeny raha voajanao tsara ireo dia ioto vokatra betsaka tokoa ianao sady ho tsara ny tsirony mamy tantely raha tsy ahivina dia
tsy atao mihoatra ny 3 kilometatra manodidina ny tohotantely ny toerana irembeny. Andramo ary tsisy mangidy tsy andramazany sa tsy zany, andramo miopitantely dia ho hitanao ny vokatsoa aminy. Dia izay koa aloha no amaranana ny fandaharana androany, zoanitra no nanomana ny fandaharana Rila kosany teo amin'ny lafiny teknika izay samy mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra. Veloma to. AWR manolotra ho anao feo ny fonantena. Faly miarabanao izay mirahalahy dia namanao andrembovonjarinay sy namana samina izay mitirakira ny lafiny teknika dia hisaotra an'Andriamanitra tsika ny amin'izany fifaliana izany. Mino zahay fa faly to izany keo ianareo ny amin'ny tokantrano tsiraray avy, ka dia anondrika ny lohantsika sika hidera an'Andriamanitra. Ray masina sy tsara indrindra ny an-danitra ô, endre ny alehibe ny famindramponao sy ny fitiavanao anay, tsy lanindritra izay fa mbola afaka indray miaona amin'ny alalan'izao fampelezam-peo izao. Misaotra anao ny amin'ny fitahiana rehetra, ny amin'ny zavatra rehetra efa nataonao, ary mbola isaoranay ianao ihany koa ny mbola ataonao amin'ity anio ity sy ny amin'ny andro manaraka rehetra. Eny misaotra tompo ao fa tsapanay tokoa izany fitahiana izany. Ary mangataka anao nefa zahay mba hamela ny elokay satria mpanota tsy mendrika mandrakarivo zahay. Mifona aminao izay ny amin'ny ireo ratsy izay voasoratra ao anatin'ny bokinao, koseho izany no ny amin'ny rany Kristy. Ary aoka izay rehetra ataonay dia mba voninahitry ny anaranao avokoa. Ka izao fandarana izao dia hitondra soa ho an'ny mpiaino rehetra izay manaraka izany fandarana izany. Eny na ireo izay mandre fotsiny aza dia mba homenao fitahiana ihany koa. Tonoana fiangatany amin'ny anaranao izany Kristy. Amen. Andehantsika ry mpiaino malala hanokatra ny baibolintsika ka hijery izay voasoratra amin'ny Exodosy 2 dia raha tsika mamaky ny 14 ka hatramin'ny 15. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Fa hoy izy, iza no nanendry any alahy ho mpanapaka sy mpitsaranay, moa mikasa mono ahy koa va ialahy, tahaka ny namono ny alahy ilay Egyptianina. Dia raiky tahotra Mosesy ka nanao hoe, hay, fantatr'olona izany. Ary rehefa reny Farao izany zavatra izany, dia nitady hamono any Mosesy izy. Ny tantara izay mitranga eto ry mpiaino malala dia tsy zoviana amintsika intsony. Fa nisy Hebreo 2 lahy izay niady teo Pernasa, ary ny ampitsony indrindra izay namonoany Mosesy ny Egyptianina anankiray izay nanavokavoka sy nanafoka ny Hebreo anankiray rahalany izay niasa. Nivoaka tao an-dapa Mosesy tamin'io, hitsangatsangana hijery ny zava-misy manodidina, hijery izany hoe manahoana izany Hebreo manao fanompona mafy izany araka ny tantaraina azy. Teto anefa dia rehefa mba nitsangana nanelanelana izy, ireto Hebreo 2 lahy izay niady dia tenin-dratsy no azony. Ary tsy vitany hoe tenin-dratsy no azony fa navoaka n'ity Hebreo ity araka ny tapany 2 amin'ny 15 ny zava-miafina izay neverin'ny Mosesy fa tsy nisy nahita dia ny famonoan'ilay Egyptianina. Ka hoy izy hoe, moa mikasa mono ahy koa va ialahy. Zany hoe ho an'ilay olona diso izay novonoan'i Mosesy dia ilay Egyptianina zany dia noheverin'ity Hebreo ity fa ho vonoany ihany koa ity Hebreo izay noteneniny ity. Tahaka ny namonoany alahy ilay Egyptianina, eny dia ho vonoana tahaka n'izay koa ve izy. Raiky tahotra noho izany Mosesy ka nanao hoe, lay tsy ambaratelo izay efa noheveriko fa azo nafenina dia hay fantatr'olona, ary ny olona nahafantatra azy dia Hebreo namako, Hebreo tahaka. Kanefa dia inona ny dikan'izany teniny izany? Matoa raiky tahotra Mosesy dia fantany fa tsy misy olona azo hitokisana na dia ny rahalahy aza. Satria inona moa nataon'ity Hebreo rahalahy ity eo amin'ny 15, ary rehefa reny Farao izany zavatra izany.
ry mpiaino malala mampivaraontsana ny toe-javatra misy fa ny fomba zay nataony Mosesy dia ny anavotra ny Hebreo tao anatin'ny fanompona mafy. Zay no antony namonoan'ilay Egyptianina tsy zakany fony toe-javatra nisy. Ary eto raha nahita Hebreo prala zay miady izy de tsy zakany fony ihany koa nahita zany hoe prala miady. Ary dia ny ampitsahatra zany ady zany no zavatra no tadiavina. Kanefa zavatra mampivarahontsana de zao ny tato-bolana tany amin'ny Farao ity Hebreo ity. Satria io Hebreo no nahita ny zavatra nitranga, tsy nitsahatra fotsiny teo amin'ny filazana tamin'ny Mosesy izy hoe mikasa mono ahy koa va iala. Mino aho fa ny tao an-tsain'ity Hebreo ity tokoa de zao hoe mety tsy ho amelan'ny Mosesy mihitsy aho fa tsy maintsy ho vonoiny tahaka ny namonoan'ilay Egyptianina zay ahy tao anatin'izay dia nitarika azy hitady fiarovatena manokana. Inona ny fiarovatena fantany fanety dia nanonona ny zavatra nataon'ny Mosesy tany amin'ny Farao. Firifirikolo moa eo amin'ny mpiarabelona amintsika manao zavatra toy izany rehefa manana tahotra sy ahy de mitady olona hiaro, mitady olona hialokalofana, mitady olona atao elobe fiarovana, ary mitady olona mihitsy aza tsy hoe hiaro fotsiny fa hamalifaty ilay olona zay everina fa anenjika. Ry mpiaino malala, toetra tandravadikoditra amin'ny olona zay hiasan'ny Satana izany toetra izany. Aotsika tsy hevitra fa ao anatin'ny olona kristianina dia anana toe-poso toe-tsaina maha-kristianina avokoa. Fa tsy maintsy misy ny fotoana zay azahoan'ny Satana irika ka hiasany aminy, ary raha toka mba firaisankina no tokony nisy. Satria ity lehilahy Hebreo ity dia tsy nanontany akory, tsy nijery akory ny toeny zay olazain'ny Mosesy, fa tonga dia niaro tena vetrany, dia nanonona ny toe-javatra tany amin'ny Farao. Asa ny fomba fietretanao n'izany toe-javatra zany? Fa hevery hoe misy olona anankiray zay mampanompanao mafy, asa nga amina orinasa izany, ary rehefa mahazo fanompona mafy ianao de mba misy olona anankiray ao anatin'io miaraka aminao, ary atao hoe olona zay ao anatin'ny fitantanana, de mba milaza zavatra tsara aminao hoe tsy mety lay miady, tsy mety zany zavatra izany, olona mitovy aminao ihany, ray raha aminao. Kanefa dia ianao ndray no miaro tena ka mitato-bolana any amin'ny mpitantanasy io mba hamelezana ilay namanao zay nitondra teny tsara ho anao. Tsara neny nataon'ny Mosesy, fampihavanana, mamerina amin'ny laony ny toetra zay tokony hananana, ary mametraka tsara ny olona tsiraray avy ho amin'ny toerana zay tokony hisy azy. Kanefa dia tsy zany no zavatra nitranga, fa ny tato-bolana ity Hebreo ity. Be debe ny manana izany toetra izany, ary ampatsivin'Andriamanitra amintsika fa ratsy izany toetra izany. Ny mitato-bolana dia toetra izay fanaovana fijoroana vavolombelona amin'ny ratsy ho an'ny rahalahy anankiray. Eny aza mijoro vavolombelona anendrikendrika ny namanao, anosipotaka ny namanao, tafiditra anatin'ny didy folo izany, satria izany dia mitondra zava-dratsy. Inona moa ny zavatra nitaritiny eo amin'ny 15 tapany faharoa? Rehefa fantatry Farao lay zavatra zany, de nitady hamono any Mosesy izy. Ny valiny zay toe-javatra zay de zao misy valiny anankiroa. Ny voalohany aloha, afaka lay Hebreo, tsy ho fatintsony izy, eny mety nahazo tombony izy satria mena toerana ambonimbony tokoa natao ifehy ny Hebreo namany indray ao anatin'ny asa, mety ny mena valisoa manokana izy noho izany tato-bolana zay nataony zany, mety nahazo sitraka amin'ny mpanjaka mihitsy ary izy ka de mety hipetraka ao anatin'ny lapa, ary mety zany no neritreretin'ity Hebreo ity de hoe mba isolony Mosesy mihitsy ao an-dapa, fa izao no fotoana mba azahoany maneo ny maizy azy, ny izaho nahita, izaho manana tsy ambaratelo ambony ambara aminao, izaho manana zavatra tena lehibe olazaina aminao ry mpanjaka.
ary faly ny vonimpanjaka ny am'ireny zavatra eny satria inona moa ny tadiavin'ny mpanjaka mihoatran'izany hoe misy olona zay manome azy fampahalalam-baovao ary zavatra zay mitombona. Ry mpiainy malala, be deaibe no manan'izany toetsainy zany no ny tombontsoa manokana dia vonina ny anao zava-dratsy, vonina ny tatitra ny zavatra zay tsy tokony ho natao akory satria fanavotana ilay Hebreo zany. Aoka mba hitoetra ao anatintsika sy ao am-pontsika ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe aza manendrikendrika ny namana fa tiavo namanao tahaka ny tenanao. Eny, raha mitady tombontsoa ianao dia etreto koa fa mba mitady tombontsoa toanao koa ny namanao. Ary aoka ifameno zany fitadiavana tombontsoa zany ka hiaraka indrindra olona piray tanin-drazana ireto. Samy Hebreo, Mosesy io lehilahy io, kanefa ny valiny dia mifanipaka. Raha nahazo valiny tsara sy mahafapola Hebreo, Mosesy kosa zay efa taiza tao anatin'ny lapa, zay olona isan'ny ao an-dapa, dia tadiavin'ny Farao ho vonoina, melohina ho faty. Mampalelo zany toejavatra zany mpiainy malala. Eny asa raha mba mafinaritra anao ny mahita zany hoe olona anankiray ka ho melohana ho faty, nofoiny ny fijoroana ho vavolombelona. Mampalelo zany. Kanefa be deaibe ny sehon-javatra tahaka zany eo amin'ny fiainana. Mananatra anao ny tompo amin'ity androany ity. Raha manana zany fikasany zany ianao, de foany zany. Eto ao tongotra Jesosy zany, eto ao apototry ny hazo fijaliany zany. Ka manitretena am'laza hoe mifona aminao Jesosy malasa. Satria na ianao aza de noendrikendrehena sy nokapohana no nyamiko. Ko nahoana no anendrikendrika indray. Nahoana no hitondra vy mahamay ho an'ny hafa. Fa aoka ny vy mahamay mba hanendrenao ny molotro, anadiovanao ny foko, ary ny ranao no anafosafo, mba tonga hiverina araka ny sitraponao. Anao ny sitraponao, eny anao ny sitrakao no sitrako, ny lalanao no atao anatiko. Engane ka ho zany tokoa, ry mpiainy malala, ho asy ho anao, dia izany no toe-panahy zay tian'Andriamanitra ho arahana, azony zay tsara, ary iainy fa hitondra valiny soa mandrakazay ho anao zany, de ny fiainana mandrakazay zay fampanantenan'i Kristy zany. Am'izany teny zany ndray no ifanaovantsika veloma amin'ity androany ity, ary namanao ndrembovonjarinay de manome fotoananao amin'ny manaraka sitrapon'Andriamanitra. Veloma tompoko. Tarika Roama. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ny ity page ity AWR feon'ny fanantenana.
harena ny fahasalamako. harena ny fahasalamako. tafaraka tao anatin'izao fandaharana harena ny fahasalamako izao indray isika mankasitraka hatrany ny fanarahanao ny AWR irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainona ny fandaharana ka manahoana ny fahasalamana andao isika hivavaka ho an'ireo tsy salama ary koa mba ho voatahiry ny fahasalamana hivavaka aritsika. tompo malalo ianao no isaoranay ny amin'ireo fandaharana ara-pahasalamana izay ndraisinay sy izay mbola atolotra ho anay amin'ity anio ity. Mivavaka manokana ho an'ireo tratry ny aretin'io mamiadana izahay Andriamanitro. Ampio ary omeo saina malady ireo mpitsabo amin'ny asa fitsaboana izay ataony amin'izany arety mandoza izany. Ary indrindra tompo ny anasananao ireo izay miady mafy amin'izany aretin'io mamiadana izany. Esoratra amin'ny fakany ireo fototra aretina rehetra ka ho voninahitra ao ane ny fahasalamany vatanay tsirairay avy. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatahanay sy hanonanay ny vavaka. Amen. Manareta soa tompoko. Fitentsika malagasy tokoa no hoe ny fahasalamana no voalokarena. Inona tokoa moa ny zava-bitan'ny olona marary. Samy manaikitsika fa sambatra ny olona salama. Ny fandaharantsika tato ato izay dia nampahafantatra fa azo atao tsara ny sady salama no ela velona. Eto indrindra ny filompanorina ny ONG Ziksoab izay mikendry izany fahailana velona ao anatin'ny fahasalamana izany, dia ny Dr Yves Velson izay ampita ny tokony hasoa ho antsika malagasy. Miarahabanao dokotera, inona ireo fomba fiaina tokony iainana atongavana amin'ilay fahailana velona sady salama? Misaotranao ny amin'izay fanontaniana izay, maro dia maro moa izany ireo fomba fiaina mba hahatonga antsika ho salama tsara ary ela velona. Misy zavatra 12 moa izany efa notanisaiko tamin'ny fandaharana tany aloha, fa isaky ny tonga eto ako dia hiezaka hanome antsipiriany maro amin'ireo dingana isan-karazany mba hahatonga ny fahailana velona. Ka androany isika dia hiresaka ny ampahany faharoa amin'ilay resaka torimaso izay efa nresantsika teto ihany. Ia, zava-dehibe ny torimaso io dokotera. Isan'ny misorokaretina maro. Mba azony dokotera lazaina ve ireo vokatry ny tsy fahampiana torimaso eo amin'ny olona iray? Betsaka tokoa ny voka-dratsiny ity tsy fahampiana torimaso ity, ary tonga dia horesahako eto dian'izao fa anisan'ny zavatra anankiray tsy maintsy ajaina ny torimaso raha tiana ny ho ela velona ary raha tiana ny ho salama. Ny voalohany indrindra aloha izany, ny olona anankiray rehefa tsy ampy ny torimaso dia miena ny hery fiarovana, ary rehefa miena ny hery fiarovana dia hanao tsy omby alohany ny aretina isan-karazany andeha hanafika an'izany olona izany. Ka raha ohatra tiana ny ho salama tsara dia ilaina ny torimaso, ary Andriamanitra mihitsy no nanome an'io resaka torimaso io isan'andro zany ao anatin'ny 420 ora dia omena adiny 8 tsika andeha tory. Dia izay torimaso izay dia mila fanajana mihitsy. Ka le fanontaniana napetraka ao zany ny valiny voalohany dia hoe inona ny vokatry ny tsy fahampiany torimaso dia ny fienany hery fiarovana. Be dia be ny olona mieritreritra hoe fotoana very zany matory zany, fa tsy izay mihitsy ny ao amin'ny lafiny fahasalamana, fa tena
fotoana zay itahina ny olona anankiray ny toromaso satria mandritra ny toromaso ny manao recharge ny energia isika mba hahafatsika miady am'ireo aretina maro samihafa. Inona ihany koa ny vokatry ny tsy fampina toromaso? Ny faharoa dia ny avizanana. Raha miarotory zao ny olona anankiray amin'ny fotoana iaretan'ny tory a de rapitso maraina izy a dia vizana tanteraka mihitsy ary indraindray na mandeha tongotra aza tsy vitany tsara ohatrany tsingevangevana ohatran'izay zany ny olona anankiray rehefa tsy ampy toromaso de izay zavatra zay vokatry n'ilay tsy fahampina ny energia rehefa tsy ampy hery ianao a de vetivety de vizana kanefa io hery io a dia mandritra ny toromaso no anavaozana ny heritsika rehetrarehetra ny hery ny vatantsika ka zavatra anankiray lehibe ity toromaso ity. Ny vokatra anankiray ngeza be ihany koa ny amin'ny tsy fahampian'ny toromaso dia ny resaka diabeta. Be de be mihitsy ireo olona diabetika izay miresaka amiko a ary ny zavatra anankiray izay tena iresahako ary tena izingiziniko mihitsy a raha tiana ny ala am'izany aretina diabeta izany a dia ny toromaso ny atao tsara satria zavatra hitanay amin'ny mahadokoteranay am'ireo mararomaro isan-karazany arakaraka ny tsy fampiny toromaso ny olona diabetika anankiray a no mampiakatra an'izany tahany siramamy zany ary sarotra midina mihitsy zany tahany siramamy zany a rehefa tsy matory ny olona anankiray. Manaraka moa zany de ny maladie infectieuse anisan'izany zao ny malaza be indrindra zany zao ny covid-19 ty raha tiatsika ny hiady am'izany covid-19 zany dia tsy maintsy ampiakarina ny hery fiarovana ary ny fomba tsara nisan'ny ampiakarina n'izany hery fiarovana zany a dia ny toromaso. Ny vokatra anankiray angeza be ihany koa vokatry ny sy fahampiana ny toromaso a dia ny firongatry ny cancer. Raha misy olona anankiray a manana problème na cancer de rehefa tsy ampy io toromaso io a dia miazakazaka mihitsy ilay aretina ka zava-dehibe zany ity toromaso ity fa tsy hoe fotoana very na fotoana lany na akamona fa tena ilaina ny toromaso. Ny fatavezana be loatra ny areti-po isan-karazany maladie cardiovasculaire zany a dia anisan'ny zavatra anankiray izay mahatonga ny olona ho sarotra sitranina. Raha ataontsika hoe mandeha manatina dokotera zao le olona de te ampiena ny atavezana sy ny sisa kanefa tsy matory a dia lany fotsiny fanafody fa tsy de misy akony loatra am'izany olona zany a izay fampianana ny vatana izay. Ny anankiray ngeza be dia ny noho ny tsy fampiny toromaso dia miena ihany koa ny fiasan'ny atidohantsika. Io de zavatra anankiray ngeza be mihitsy ary indraindray rehefa misy olona anankiray tsy ampy toromaso ka resanao fa ahoana ohatrany variana be anao miresaka amiko zany hoe satria lasa tsy mifantoka ny olona anankiray ary hitatsika eny amin'ny loza mpifamovizana maro isan-karazany fa tsy vitsy tena tsy vitsy mihitsy a ireo olona izay mahatonga accident isan-karazany noho ny tsy fampina toromaso ka ny toromaso dia endrika anankiray na fomba anankiray afatsika manana fifantohana ho an'ireo mpianatra tsy tsara loatra ny matory tara loatra zany hoe le miaritory mihitsy zany tsy tsara loatra fa tena ilaitsika io toromaso io satria manatsara ny fomba fiasan'ny atido. Reo olona deprimé ozytsika hoe ketraka ratsaina na tratrany akivina lalina reny olona reny a matetika olona tsy ampy toromaso. Tsy ampy toromaso dia zany zavatra zany a no mahatonga ny faratsiny lay toe-batan'le olona ary mahamora ny firongatry ny aretina ao am'le olona satria lay ataontsika hoe cerveau ilay ataontsika hoe ivon'ny fibaikona ny vatantsika rehetrarehetra mihitsy no voatohitohina. Anisan'izany zao ny resaka humeur ozytsika ny hoe lay fomba fijery ny fiainatsika hoe falifaly ve tsika sa mailale eloelo sa manahoana humeur io a dia
tena mikorontana mihitsy a rehefa tsy ampy ny toromaso ary zay mahatonga ny olona tsy ampy toromaso de kizitina velona mihitsy satria tratran'le tsy fampina toromaso izy de miena ny hery fiarovana de miena ny enerzia ao aminy a ary tsy mitonga ny fifantohana de zavatra kely fotsiny de ampy atonga azy ho tesitra sy ny sisa sy ny sisa reny moa zany a dia anisan'ny vokatry ny tsy fampina toromaso daholo ary ity misy zavatra anankiray tiako resahana manokana mihitsy satria ny olona aorina ny faha-80 taonany a dia miandry an'ireny olona reny le aretina atao hoe Alzheimer ka ny fitsaboana tsara indrindra ny Alzheimer dia ny toromaso anisan'ny fomba anankiray tena tsara indrindra iadina amin'izany Alzheimer zany a ny toromaso. Marina fa miresaka toromaso sika kanefa arak'ilay nolazain'ny dokotera teo de tena misy fandraisany amin'ny toromaso ilay aretina antsoina hoe Alzheimer mba azon'ny dokotera azavaina misimisy kokoa ve ny amin'izay Alzheimer izay. Ny Alzheimer zany dia fikorotanana ao anatin'ny ati-doha ao ary manahoana moa zany ny fomba fahatongavan'io Alzheimer io zao zany zavatra misy mandritra ny andro a rehefa miposaka amin'ny masoandro a dia misy singa anankiray protéine moa zany izy io protéine io zany a zay miasa any anatin'ny ati-dohantsika any io le atao hoe protéine bêta amyloïde zany hoe io bêta amyloïde io zany a protéine anankiray zay tonga eo amin'ny faritry ny ati-dohantsika mandritra ny andro zany hoe rehefa mazava ny andro misy ny masoandro zany io protéine io zany avy amin'ny sakafotsika fa io protéine io a tonga ry amin'ny ati-doha ry mandritra ny andro ka izao rehefa tonga ny alina de mandritra ny toromaso no mamafa tokotany manao lavage de cerveau zany hoe esorina zany le bêta amyloïde izay vokatra ary nanelingelina ny cerveautsika nandritra ny andro de asorina zany io protéine atao hoe bêta amyloïde io ka raha ohatra tsy matory ny olona anankiray de tsy manana fotoana hanadiovana hanasorana n'lay atao hoe bêta amyloïde zany ny olona anankiray ary vetivety de tonga lay aretina atao hoe Alzheimer ka anisan'ny fomba anankiray tsara indrindra iadivana amin'ny aretina Alzheimer ny fatoriana ara-dalàna. Matetika dokotera ny olona tsy mahalala hoe inona ny fahavalon'ny toromasony manao zavatra misy fomba fiaina ataony zany nefa fahavalon'ny toromaso inona re dokotera no fahavalon'ity toromaso ity nefa mety ataon'ny olona mihitsy. Ia, zay indrindra moa zany tena antony ty fandaharana ty raha tiatsika ny ela velona fiaino 100 taona salama tsara zay azo atao tsara dia anisan'ny fomba anankiray am'ireo fomba 12 fomba fiainana 12 ny resaka toromaso ka ny fantaninao de tena mipetraka tsara mihitsy hoe inona ny fahavalon'ity toromaso ty te atory isika mba hatonga antsika salama kanefa inona reo mpanelingelina anty toromaso ity betsaka tokoa ny zavatra azontsika resahana ary eto a zany a raha hitanisa an'ireo fahavalon'ny toromaso a dia tiako mihitsy tongilana tsara ny sofintsika ary iaino tsara satria zavatra manodidina atsika daholo izy ireo anefa ireo zavatra manodidina atsika ireo zavatra tiatsika ireo mihitsy ny atonga an'ilay tsy fampiny toromaso rehefa avy eo amin'izao fotoana zao a dia tsara ny milaza fa maro loatra ireo vokatry ny atao hoe fanatontoloana ary lay atao hoe teknôlôjia izay mirongatra de mirongatra amin'izao andro moderna izao a kanefa maro amin'izy ireny no fahavalon'ny toromaso ary vokatra zay zavatra zay a dia mila mieritreritra mihitsy isika ho raisiko zao voalohany ny atao hoe écran ny écran be de be reo zavatra manodidina atsika misy écran
ary ny écran dia sourcena lumière bleu, sourcena lumière bleu izy io. Hitanisa vitsivitsy koa ohatra zao ny télévision, misy lumière bleu ny télévision, ny ordinateur, ny telefona isan-karazany manao Facebook ny olona, ary io tena toetra ny olona am'izao mihitsy hoe rehefa arivariva de samby many amin'ny telefona ny daholo de samby mijery ny telefona, indraindray aza very mihitsy ny fiainam-pianakaviana fa samby miondrika eo amin'ny telefona, sasany moa ary amin'ny télé, sasany hoe mba fa mitsotsotra ony de hijery télé, kanefa zava-dozy zay zavatra satria ireo écran reo dia mitondra ny atao hoe lumière bleu. Inona dokotera lay lumière bleu de inona mifetraikany eo amin'ny vatana? Io lumière bleu io zany dia mitovy amin'ny herin'ny masoandro. Tsika mieritreritra hoe tsisy masoandro eto, fa io hazavana lumière bleu zay miditra ao anatin'ny masontsika dia mitovy amin'ny fomba fiasan'ny masoandro ny fiasan'io. Zany hoe rehefa tonga ao anatin'ny ati-dohantsika ilay lumière bleu dia voasakana ny famokarana n'ilay hormone zay ndresantsika tamin'ny fandaranariny teo aloha, ilay atao hoe mélatonine. Lasa voasakana ilay hormone mélatonine dia vokatra n'izay fasakanana amin'ny famokarana ny hormone mélatonine zay dia tsy ho avy mihitsy ny toromaso. Inona zany ny tokony ataon'ny olona satria mety noho ny asa fivelomana de tsy maintsy mijery écran izy. Inona ny torohevitra dokotera ahazoana toromaso? Fanadiadiana ary ny recherche maneran-tany moa zany zao ny hita fa raha ohatra teatory ianao amin'ny valo ohatra ianao teatory, dia adiny 3 alohany amin'ny valo ianao mahazo mijery télé farany. Zany hoe raha valo ianao ny andeha atory, anapa-kevitra hoe andeha atory amin'ny valo, amin'ny 5 zany ianao mijery télé farany, amin'ny 5 ianao mijery téléphone farany, amin'ny 5 ianao mijery ordinateur farany. Zay zavatra tena manelingelina ny fiainan'ny olona am'izao mihitsy zany zavatra zany. Eo nefa izy mieritreritra hoe eto avy mbo manana fotoana fa reraky ny asa rehetrarehetra de alefaso am'izay le télé, alefaso am'izay le ordi, ao fa hijery Facebook. Tena fahavalo nefa zany. Ary zay le atao hoe loza mahatonga ny olona maro feno aretina am'izao fotoana zao. Amaraparana ny resadresaka isika dokotera, mety hisy teny ny olona hoe zay ary tsy miandry adiny 3 zany de matory nefa mijery écran. Inona no azonao ambara mahakasika izay toromaso izay? Satria ianao zany mieritreritra fa matory ianao io. Avy nijery an'iny télé iny, na avy nijery an'iny écran tary amin'ny ordi iny, na nijery ny écran tary amin'ny téléphone, mieritreritra ianao fa matory. Fa araka ny anarantsika tamin'ny fotoana teo aloha misy ambaratonga n'le toromaso, sommeil superficiel ny anananao fa tsy sommeil profonde. Ary rehefa tsy sommeil profonde ny anananao, vokatry n'ilay fijerena télé, vokatry n'ilay fijerena ny Facebook sy ny écran zay nanelingelina ny famokarana n'le mélatonine, de aza mieritreritra mihitsy ianao fa ahazo hery hiadina am'izany aretina izany. Ka zava-dehibe ity effet any écran ty, vokatry nyty écran ty, de ny zavatra anankiray manelingelina voalohany toromaso zany de ny écran. Adiny 3 averiko le mandeha, adiny 3 alohany atoriana tsy mila mijery écran na 2 minitra mihitsy azy, satria voasakana ny famokarana an'ilay hormone zay mélatonine zay mahatonga atsika hanana toromaso ary ahatonga atsika hanana toromaso tsara. Zany hoe ny matory samy matory ny olona, fa le qualité an'le toromaso tsy mitovy. Lay sasany matory sommeil superficiel, fa sasany matory tena sommeil profonde, ka tsy afaka ny hanana fanavaozana ny heritsika atsika, tsy afaka ny ampisonitra ny hery fiarovana atsika raha tsy sommeil profonde. Mankasitraka indrindra dokotera, minao fa betsaka ny mpiaino atsika te hifandray amin'ny dokotera, azony dokotera omena ve
ny numéro laharana ya isaky ny fandaharana ohatran'izao dia omeko foana ity laharana ity a 034 39 415 28 034 39 415 28 ary ny laharana faharoa 033 12 261 77 033 12 261 77 sotra indrindra dokotera mambetraka mandrapitafa indray a am'ty androany ity a mbola ho toizatsika manaraka ny fandaharana sotra tompoko tsisy madilana ho tenitenana izay raha teo ela velona sady salama ianao dia aza atao kinanga ny torimaso tsara izay mamerina amin'ny laoniny a ny vatana manontolo isaorana ny fanarahana ao an-tranony AWR zoanitra siry lano ny farimbona na totosan'ny fandaharana harena ny fahasalamako ifanaovana mandrapitafa dia ny tenin'Andriamanitra voasoratra ao amin'ny oabolana 7:5 no atolotra anao manao hoe aza manao anao endry matahorany Jehova ka mifadiny ratsy dia ho famelombelomana ny nofinao zany sy ho fanamandona ny tolanao hitaditsika rehetra ny Andriamanitra. Radio feo ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Ianarantsika anio ny amin'ny fitahina avy amin'ny fiainam-pahamarinana ao anatin'ny fandalianantsika ny bokin'ny Salamo. Miaraba sy manasanao anaraka izany hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andritsikivy. Ino ny fitahinam-barany reto andininy reto fa ho azon'ireo izay mandeha amin'ny fahamarinana? Salamo 1:1-7. Salamo 1:1-7. Sambatra ny olona izay tsy mandeha ho fisainany ratsy fanahy ary tsy mijano eo amin'ny lalana falehan'ny-panota ary tsy mipetraka eo amin'ny fipetrahan'ny mpaniratsira fa ny lalàn'i Jehovah ny sitrany. Eny ny lalàny no saintsain'ny andro aman'alina dia tahaka ny azo amboleny amoron'ny rano velona izy izay mamohan'ny fotoany, ny raviny koa tsy mba malazo ary ny asany rehetra dia ataony lavorary avokoa. Ino koa no ambaran'ny 2:1-7. Salamo 2:1-7. Aleloia! Sambatra ny olona izay matahotra an'i Jehovah sady makasitraka ny didiny indrindra. Ahiry ambonin'ny tany ny zanany, ho tahina ny taranaky ny marina. Fananana sy arena no ao an-tranony ary ny fahamarinana ny aharitra mandrakizay. Ao amin'ny maizina no hiposahany mazava ho an'ny mahitsy, mamindra fo sy miantra ary mariny reny. Sambatra ny olona izay miantra ka mampisambotra, tsy mba ho resy eo am-pitsarana izy, fa tsy angozozo mandrakizay izy, ho tsarovana mandrakizay ny marina. Tsy mba manahanahy areloza izy, tafatoetra matoky an'i Jehovah ny fony, voatohana ny fony ka tsy atahotra izy. Mandrapifaly ny mahita ny amin'ny mpandrafy azy. Na mafy izy, eny, na nome ho an'ny malahelo, ny fahamarinana ny maharitra mandrakizay. Hisandratra amboninahitra ny tandrony. Ina koa ny lazain'ny Salamo 2:7. Salamo 2:7. Sambatra izay rehetra matahotra an'i Jehovah dia izay mandeha amin'ny lalany. Fa ho aninao tokoa ny asan'ny tananao, sambatra sady ambininy ianao. Ny vadinao dia tahaka ny voaloboka mahavokatra ao anatin'ny tranonao, ny zanakao dia tahaka ny zanak'oliva manodidina ny latabatrao. Indro fa toy izany no hitahina izay lehilahy matahotra an'i Jehovah. Hitahy ianao avy eo ziona anie Jehovah, ary ho faly ahita ny fahasoavan'i Jerosalema anie ianao amin'ny andro rehetra iainanao. Eny, ahitany zafinao anie ianao, fiadanana anie ho amin'ny Israely. Azo nona fa ny fiadanana no anisan'ny fitahiana lehibe indrindra amin'ireo fitahiana maro omenan'ny olona izay manome hajam-boniny tompo. Hoarin'ny Salamo 1 amin'ny azo amboleny eo amoron'ny rano velona izay mamohan'ny fotoany ary ny raviny koa tsy mba malazo ny olo marina.
manambaro io fampitahana io fa ny mitoetra eo ambanin'ny fanatrehan'andriamanitra sy ny fananana fifandraisam-pitiavana tsy tapaka amin'andriamanitra no loharanony fitahiana rehetra. Tsy tahaka ny ratsy fanahy izay hoarina amin'ny akofa, tsy maro toerana sady tsy manana ho avy ny olo-marina, fa toy ny azo mamosy mamaka ary mitoetra eo anilan'andriamanitra sy ny fiainana mandrakizay. Mampatsiahy ireo fitahianao amin'ny fanjakan'ny Mesia ny Salamo 8:7 izay manambara fa midika fiadanana sy fanambinana ny fipetrahana eny ambanin'ny voaloboka sy ny aviavin'ny tena. Azonao vakina ny Mika 4:4. Maneho fanantenana ny Mesia izay amongotra ny ratsy sy hitondra fiadanana ho amin'izao tontolo izao ny fitahim-piadanana ny tononona ho an'i Jerosalema, araka ny vakintsika tao amin'ny Salamo 8:7, 5 sy ny 2:9, 5-9. Andeo vakintsika ireo andininy ireo. Salamo 2:7, 5-9. Mangatà fiadanana ho an'i Jerosalema. Ambinina ny izay tianao, fiadanana ny ho ao anatin'ny mandanao, fanambinana ny ho ao an-dapanao. No ny rahalahiko sy ny namako no anaovako hoe fiadanana ny ho ao anatinao. Zao no hitantaran'ilay mpanoratra Christian Ellen White ny akanton'ny fonenan'ny marina. Boky Hery Mifanandrana, takila 2:7. Hoy izy: ao amin'ny Baiboly ny lovan'ny voavonjy dia atao hoe taniny, ary ilay mpiandrondry ny lanitra no mitarika ny andian'ondro eo amin'ny loharan'ny ranonaina. Mamoy isam-bolana ny hazonaina, ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena. Misy reny rano mikoriana lalandava tahaka ny vato kristaly, ary eo amin'ny andaniny roa dia misy hazo manofahofa ny raviny manalokaloka ny lalana namboarina ho an'ny navotan'i Jehova. Ao ireo lohasamy dadasika dia misandratra ho avoana mahafinaritra, sy ireo tendrombohitr'Andriamanitra mampisonitra irony tendrony joalajoala. Eo amin'ireo lohasahy mandry fa izay ireo, eny amoron'ireo rano velona no nahita fonenana ny vahoakan'Andriamanitra izay efa ela no nampivahiny sy mpirenireny azy. Ambaran'ny testamenta vaovao fa amin'ny fiavian'i Kristy fanondrony, rehefa ho foronina ilay tontolo vaovao no hatanteraka izany fanantenana izany. Koa na dia mandray fitahiana maro aza ny olo-marina eto amin'ity fiainana ity, dia amin'ny andro farany rehefa tafahorona tanteraka ny fanjakan'Andriamanitra no isitrahan'izy ireo amin'ny fahafenony ny fahasoavan'Andriamanitra. Noho ny azo fijaliana sy izay nitranga teo, dia azo antoka ireo teny fikasana ao amin'ny testamenta vaovao momba ny zavatra izay efa nomanin'Andriamanitra ho antsika. Na dia tsy mbola tanteraka aza ny famonjenantsika, dia azontsika tao sady ny manana fifaliana sy fiadanam-po eo ampiandrasana an'i Jesosy izay amonjy tanteraka ny olona. Azo antoka ny teniny, ary tsy maintsy ho tanterahany izay nampanantenainy. Izay no mamarana ny fiarantsika nianatra androany. Manasanao mbola anaraka ny toy ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-pona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.